tadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo amby zato, dimy amby folo. Ortina, ao natompoko avy mihitsy ianao aloha aty. Avy itsika mianaka hipetraka eto mihitsy fa tena afa-baraky ty za. inona nzay nga nisy rofotra nga le zipo ndray ty ianao no manala baraka fa naninona koa mba zaza nytezaiko tamin'ny soratra masiny nampianariko fahalalam-pomba tsy tavelively mahalala miarabolina ve ianao rehefa mandeha manao mihitsy aka ary mba mahalala ve ianao nampianariko anao tsara ve zany hoe rehefa mandika olona tsy fanao mandika olona fa manao azafady totoka ianao raha ohatra ka mandehatra za miondrika kely mihitsy ara ny tokony ataoko ndray kanefa ny de tsy zany nataonao fa izy aloha le olona resahany fa ramato ravao atsy mamandrova fa izy andray ay nahatatotra tany mihitsy kialakely iny kialakelinao iny na olon-dehibe iny neneny zavatra mety mihitsy ny nataoko amiko nataonao inona ny mety ianao ony nandalo teo aminy teo nandika azy de izy mihitsy aza ony no efa niteny taminao hoe andray tiana kely de tsy manao azafady sady tsy miarabolina za ve ny atedaviny eny arabany iny mba fantatry neny moa ve ty rove fantatry neny maninona mbola tsy nahita mpanoto ohatr'izany neny jentily siringiriny za iarabany zany tiana keliko zany tsy malala an'izay mivavaka mihitsy ay zavatra ampianariko anao zany tsy arahanao akory tsy malala an'izay mivavaka mihitsy ngereny olorendriny eny fa manao raha eo ambodi-trano ao ny asany rehefa lady ny andro fantatro mihitsy aloha zany any de avy vonako mihitsy ka nefa anaka na izany na tsy zany tsika tsy raha nisy Andriamanitra zany izy manao raha mialahady zany fa zao ny zavatra teneniko anao de izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko 2:12 milaza aminao hoe oka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa to tena mivantana amiko mihitsy zany teny zany reneny izany hoa Petera voalohany toko 2:12 jereo tsara ny baibolinao tsy eo masina ihany zany aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo amin'ny jentilisa aoka mihitsy ale hovoana mihitsy ny tenin'Andriamanitra de vakiny zany Petera faharoa Petera voalohany fa ny toko 2:12 zao mivaky ny teny hoe ary aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa ka sao de tsy fantatrao tsara de ianaro tsara io tenin'Andriamanitra io aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa Petera voalohany toko 2:12 tena aiko ty tenitirineny manomboka an'io ary ifonana amin'ny tompo izay natao lasa tany nitaneny koa nge zany indray rehefa mahita an'ireny olona mamitoaka ireny de ohatra ny tady tsy hanaja azy zany fa ohatra ny hoe tsy izy raha tsy mahay manaja tena ay ny tompo aloha miteny amiko foana hoe ny olona rehetrarehetra de tokony iseho manana fitondran-tena tsara isika zany eo masony olona rehetrarehetra zany mihitsy aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa Petera voalohany toko 2:12 na mampiseho ara-tsi-panataky ny namiko izy reneny de ty ihany ny tenin'Andriamanitra tazomina hoe aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa Petera voalohany toko 2:12 antenaiko anaka fa tsisy anao raport amiko tahak'izay tsony eniny tsy anao tsony mihitsy rehefa mahita an'ireny izy menakavy kely reny de hoarabaiko tsara de ajaina araka ny mamety azy fa ny tenin'Andriamanitra tia mivantana tsara aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa Petera voalohany toko 2:12 Petera voalohany toko 2:12 aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa
ombay mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny 17 hatreo 10.